Manao vidéo aminareo vitivitika satria maro nareo no mankataka ny hevitro mikasika le fanambarana nataon'ny Sadek. Raha tadidinareo tsara, raha ary mbola hitako foana zany isintomana sainareo tany amin'ny janvier dia efa niteny an'izany tsy maintsy miverina amin'ny ordre constitutionnel Madagasikara satria izay no baikon'ny Sadek. Inona ny dikan'izany? Fanjakana tsy ara-dalàna misy amin'izao fotoana izao Madagasikara, zany hoe na inona fanamarinana hoe ny ACC nametraka anisy ny karazany mivoaka amin'ny cadre constitutionnel Madagasikara satria fitondrana nalaina tamin'ny alalan'ny tsy fanarahan-dalàna io fitondrana misy io. Fa tamin'izany no niteny anareo dia niteny aho hoe ny Sadek dia manery amin'ny Madagasikara amerina an'ireo mpanao politika rehetrarehetra tsisy hanavahana zay lasa nandeha nitsokana katy ivelany. Dia niteny koa tamin'izany, ary veriko tadidinareo tsara mihitsy zata niteneniko tamin'izany hoe ny Sadek koa dia manery ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao hamoaka an'ireo olona nigadragadraina fahatany noho ny amin'ny resaka politika sy ny karazany. Tamin'ny janvier no teny an'izany dia io le taratasy io, zany hoe tsy mila azavaina be tsony io zany, fa raha tena mandinika nareo inona zany ny tena tiany Sadek natao ary iza ny tena ny cibleny tamin'iny, ary zay no tiako atongavana androany somary iodina kely ary ivadika kely ho conseiller andramika androany satria tsy dia izy loatra ny antefan'ireny zavatra ireny. Ny fanadihadina natao dia tsotra be hoe ny resaka hoe fanagadrany, resaka hoe natonga ny olona nitsoky, natonga n'izao herim-pamoretana rehetrarehetra izao dia olona tokana no ao ambadika izao sy ny ciblen'ny Sadek. Dia kiala vorotsiloza amin'ny cibleny amin'izao satria matoa reny olona reny tonga tao Madagasikara nitsidika ny fonja, tsy zavatra kototoa akory zany, matoa reny nandeha tany fa nitatotra eniny amin'ny fampijaliana, ny amin'ny fampiorohorona ara-tsaina. Natao ny kiala vorontsilozany reny olona nigadragadraina fahatany reny na sivily na miaramila dia tsy maintsy mandray ny andraikiny ny Sadek nijery an'ireny. Ary zay no nampikiropaka ny kiala vorotsiloza nandeha nitsidika modina no sarisary nitsidika nampiseho taminareo hoe milamina amin'ny gadra politika. Izay koa nisy gadra tratra mifamendrifendrona milamina zany ringara betsarony reny efa hitantsika mihitsy nanafenina rantavany olona mangozogozo takinininy izy colonel Patrick nandringandringa takinininy. Dia ohatr'izay daholo reo gadra rehetrarehetra zay nampijaliana amin'izao fotoana izao. Ny tena olana amin'ny Sadek dia tsy ny miaramila ara-dalàna no ny sambotra an'ireny olona reny, fa milisy ny kiala vorotsiloza sy ny minisy ny dayasy, milisy ampiasaina fatany zany ny sambotra an'ireny, naka ny toeran'ny polisy, naka ny toeran'ny gendarme. Mety misy ihany ny gendarme sy polisy vitsivitsy miraitsy kombakomba aminy fa ny tena marina dia ny ankabeazan'ireny olona reny dia tsy nanana mandat ara-dalàna va mifanjakana mijoro, fa tonga fotsiny misambotra. Ary zay no natonga nanteny hoe inona ao anatin'ny fanjakana io moa zany misy any José Sipa Mifanirosoa, inona no misy azy satria iny rangahy iny zany zandry kely moa reny dia ao foana resaky misy samborana sy fampiorohoroana perquisition inona dia ao foana izy mijoro foana satria zavatra efa planifena reny zavatra reny. Ny tena olana mantsy dia izao reo olona, ary zay no tena tiako ampahafantarina anareo, ny fitondrana matoa alam-bahoaka. Marina fa mety ho alam-bahoaka le mpitondra le mpitarika, mety hoe Ramika, mety hoe Rajoelina, mety hoe Rajonary Mampianina, mety hoe Ravalomanana, fa ny tena olana ao anatina fitondram-panjakana dia le olona manodidina ny tena manao zavatra tsy mety dia miatraika any amin'le filoha ny fankalam-bahoaka. Tamin'ity fitondrana ity tena mazava be mahitsy fa tena hoe manao ny daniny kibony amin'ny alatra sy ny rehetrarehetra ataony ny ekipany vorotsiloza. Ny amin'izay rehetrarehetra ataony ary efa nampiseho mihitsy hoe izy ny tompon'ny lakile satria na Ramika ara dia natratra ny kendaroroka ataony. Zay ary ny tiako tenenina aminao Monsieur Mikael, ataoko hoe Monsieur Mikael ianao eto aloha, ianao zao no mitarika ao. Efa nampiseho teto hoe inona no hamatorany anao.
afaka amarinonao afaka tsy amarinonao fa ny tokony ho fantatrao fotsiny de hoe enao ane zao aloha no hitan'ny olona eo raha raikitra ny sakory ka enao no hitan'ny olona ao fa reny olona reny tsy afaka hiaro anao naoviana jerevy tsara ny fahasarotana nahazo anareo tamin'ny revi-karakarana 26 juin reny no mifankalan'ny olona anareo ane fankalan'ny olona anao na hoe fankalan'ny olona ny olona manodidina anao ane na tonga anareo sahirana malagasy zany tia mijery fety zany hoe fijerevana maty zany amin'ny malagasy tsy mila tambatambazany fa tonga ho azy mijery izy ninonina politika izy ampitondra de tonga fony izy za manaiky hoe fenonareo ny barea fa fenonareo tamin'inona tamin'ny fividianam-bola sy ny karazany fa nieritereny isan-karazany note de service isan-karazany zany ve de afahanao milaza hoe mambahoakinareo fitaka zany ary za mino fa fantatrao mihitsy hoe ry olona manodidina anao reo ny tena mamitaka anao sy mandatsaka anao anaty antsany ry sy teny mody mandokadoka anao fa tadidio fa reny tsy menatra kory manindrona ivoanao satria politisiany reny ary fantany tsara fa tsy tafavoakatsony izy amin'ny politika eo Madagasikara kiala vorontsiloza moa de efa hitantsika hoe nul ny sansany ho tonga am'izany filoham-pirenena zany de toute façon tsisy afaka milatsaky nareo zay zavatra zay ny tiako atongavana aminao monsieur Mikael hoe mbola tsy tary ianao am'izao fotoana zao esory io vai manodidina anao io satria io no manditony ny lokonao manditony ny tavanao mandotony ny fitondrana tsara-dalàna tantaninao io ramatoa io esory daholo zay misy fofofofony io ramatoa io anatin'ny fitondrana io raha te hanana filaminana ianao afaka anatanteraka ny didinao hoe anao teteza mita satria mazava mibaiko ny sadek ny karakara referendum sy fifidianana neny ny andrasana anareo zao ianao ty votery mitetitety faritra anao inona renao ianao ne tsy afaka milatsaky de tetitety faritra hoe anao projet sy mampanantena bobolina sy tsisy ilana azy zany mandandany volam-bahoaka amin'ny tsisy dikany tena mandandany volam-bahoaka amin'ny tsisy dikany fotsiny ianao hitady fa fitaka sy fandrika daholo re zavatra fisehosehoana hoe tonga ianao de mikabary de manotrina anao ny député député zany efa tsisy valeur atsony eo amin'ny vahoaka zany tsisy valeur intsony aoka ho fantatrao zany donc zany aza mamita tena zay mahatonga na manome anao an'ity conseil ty hoe esory reo manodidina anao reo fa taterao am'zay ny mission ny karanao teo amin'ny fitondrana io de hoe anaty tokotany anatanteraka referendum karakara fifidianana satria makafy ianao isanandro maka fahavalo olona foana satria voasoratra amin'ny anaranao ali satria zay olona samboriny kiala vorotsilozany de efa fahavalonao ary tadidio tsara zany fa tsisy manana tombony ary averiko tsara ty teniko ty ho anareo vahoaka tsisy manana tombony nisy ny raha latsaka ao Madagasikara zany efa niteny anjany foana teto fa sanatria aminay na teaka fahefana takinina ary zany anao sorona vahoaka zany sanatria zany raha mbola misy azo atao foana ny fandaminana mba tsy isiny zany de mandeha am'izay lalan'izay zay fa izaniko tsy miankina aminay rery any hitatsika tsara zao rele sécurité zay tena hoe miopapana niaro any Nga Mikael tamin'ny 26 juin sy am'izay toerana lehany de ianao ve Nga Mikael de mieritreritra hoe afaka iaina am'ireny maritra ianao hoe hodidinina sécurité fa iny ane tsy maro anao ny areny rehefa tena raikitra tokoa sakoroky averiko tsara zany zay filoha rehetra mifandimby teo nanana sécurité natanjaka daholo fa rehefa raikitra ny sakoroka tsisy maro anao zany reny de mbola azo atao no mandamin'ny zavatra de andao alamina ny zavatra tsotra be ny angatanay aloha am'izao hovay io gouvernement anao io esory ny kiala vorontsiloza iny fa iny ny vai mametraka ary atonga cancer ho anareo menakavy ao esory gasikara reny ny tena hoe vai reny ny tena ratra tsy azo tranona manimba ny fitondranao ao tsy mijery anao reny tsy mijery ny vahoaka malagasy reny fa ny angalatra anao taon'ireny ao an-tsainy zay tadidio tsara zay
esory daholo zay olona rehetra zany hoe sy teny zany raha ohatra ianao tsy afaka anala tsy afaka anafona ny assemblée nationale io zao fotsiny teneniko anao afaka tsy omenao sehatra intsony reo satria ny député zany efa tsisy reo zato isanjato amindreo tsisy tafaveriny intsony zay de teneniko anao tsisy tafaveriny intsony reo ary mazava tsara ny tenin'ny Sadek fa raha ohatra zany ka hoe tsy maintsy hiverina ilatsaka daholo zay afaka milatsaka tsikoty mihitsy zay olona toananao tsikoty mila mijery ny force en présence tsika am'izao fotoana zao hoe iza marina ny toteny eo Madagasikara iza ny mpamadika iza ny mpilelaka iza ny mpanao rehetrarehetra de anjaratsika ny mahalala an'izany za manokana manana fomba fijeriko ao anatin'izay ary efa ela nandinika hoe ho ratsy ty tantara ty fantatro tsara ny force en présence ao Madagasikara am'izao fotoana zao ka de zay no tiako tenenina aminao Andriamatoa Mikael any aminao Baolina mazava reny tenin'ny Sadek reny tsy verina amin'ny ara-dalàna mihitsy Madagasikara raha mbola zao zavatra misy am'izao fotoana zao ny ataonao voafatotra ianao teo fa zao anao tsy voafatotra tsony aza voafitaka intsony raha tianao hipetraka amin'ny tantara Madagasikara ny tantaranao hoe nitondra fitondrana nandritry ny roataony ianao de mba nahainieny zay mantsy ny olana tamin'ny mpitondra ny fandimby tsy nahainieny ho vahoaka fa nanao be mokondoha de mba porofoy aminay fa afaka miaino ianao satria tsy misy zavatra tsy ny endrony mora anarana ny adalany mbola miziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataony fantatro tsara mihitsy fa tsy milamina ny sainao am'izao fotoana zao ny amin'ny sécurité anao ny amin'ny resaka sao de isy amony fa tadidio tsara Andriamatoa Mikael fa ny olona manodidina anao raha no atahorana mono anao zay ny olona manodidina anao ny atahorana mono anao fa aza mieritreritra mihitsy anao hoe zahay aty ivelany aty ny anay miaka fahefana ny tanjo anay fa tsy ny amono olona dikan'izay mazava be ny fomba fijery ka de anjaranao no misafidy conseil zay nomeko anao zay aza atao hoe conseil d'ami satria za tsy namanao fa mbola manana fotoana ianao hanovana ny lalanao esory raha vao io gouvernement io esory reo cancer manodidina anao reo fa potika reo ianao tadidio ty teniko ty potika reo ianao ary tsisy avenir ho anao amin'ny fitondrana io fa melavaka mandavaka nareo am'izao fotoana zao mahatonga ny fankahalan'ny olona petraka ao anatin'ny fijery anareo ho anareo vahoaka malagasy be de be nareo no miteny tamiko hoe za ve mpaminany sa inany mpamakafaka politika fantatro ny zavatra iseho efa niteny taminareo an'izany de mbola voamarina indray hoe zavatra nylazaiko tamin'ny janvier io taratasy mivoaka amin'ny Sadeka io satria ny antony nisatsika araky ny teny Ngaravalomana an'izay aloha mbola tsy afaka miala amin'ireny organisation internationale reny mbola tsy afaka miala am'izao tsika aloha satria diso ny ankona tamin'ireny loatra tsika tolona nataoko hatramin'izay de hoe hiady amin'ny fitondran'ny karana sy ny mafia za zany raha ny tena marina tsy de nakafahavalo malagasy loatra tsy de olana amiko ze malagasy na mpitondra na inona fa ny malagasy ny raitsy kombakomba tamin'ny karana kosa no niraisiko fahavalo satria mpivarotra tanindrazana efa niteny taminareo ny fikasan'ny ratsy ny siteny sy ry vorontsolo zay sy ny karazany andatsaka anampy any Akbarali ho latsaka filoham-pirenena malagasy zakany malagasy fe zany aloha any mantsy le tsy fandiniana zakany malagasy fe zany fa ninninona fietsiketseha ataonareo ao tsy mbola zakany malagasy zany tantanina karana indrindrindrindra karana mafia na isany nambotra amin'ny Madagasikara ny firenena malagasy zay mbola hitodiako aminao Ringa Mikael raha mahay miaino ianao pour une fois mieno anay mieno am'izany teniko zany mba tsy hanorovoana anao fa raha te ho tafavoaka tsara ao anatin'ny fitondrana io ianao tsy mampaninona ane omena heritaona ianao hoe atao fa ataovy zay zavatra takin'ny Sadek fa raha ohatra ianao andany io ho sahirana ianao tena masamy teny ho sahirana ianao ka de zay ny teneniko aminareo vahoaka malagasy hoe
Tsy maintsy miverina amin'ny ordre constitutionnel Madagasikara, tsy maintsy. Be dia be ny zavatra fonosin'izany zavatra teneniko zany fa mampiomana ny sainareo fa tsy maintsy miverina raha tiantsika miverina amin'ny ara-dalàna, raha tiantsika ny mbola ho isan'ny fanjakana ao anatin'izao tontolo izao, satria tsika tsy mahaleo tena mihitsy. Tsy Russie, tsy Chine mihitsy akory ny havita navitra amin'ny Madagasikara, satria efa niankin-doha tamin'ny firenena tandrefana nandritra ny tena 70-80 taona, 100 taona tsika. Tsy ao anatin'ny herintaona ianao ny afaka hivadika hoe ity indray ny tiana hanohana anao, tsy possible zany. Izay ny atao hoe géopolitika mondiale. Fa dia mampahery antsika ny amin'izany, ny atefa manokana tamin'ny Mikael ny teniko androany, pour une fois manome conseil azy, dia anjara ny sisa mandray na tsy mandray. Zay fa dia Madagasikara, any Malagasy.